Niakatra indray ny isan'ny olona vaovao marary ny Covid-19 teo anilanilany 2020 hatramin'ny 20 janoary. Araka ny antontanisana avoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny sabotsy teo dia nahatratra 3,750 ireo marary vaovao raha toa ka 7,750 izany tamin'ny herinandro 20 hatramin'ny 1 janoary. Isan'ny nahitana fiakarany ny isan'ny marary any amin'ny faritra Sofia raha toa ka 3 fotsiny ireo tranga vaovao ny 20 hatramin'ny 1 janoary dia tafiakatra ho 420 izany tamin'ny antontanisa nivoaka ny sabotsy teo. Nahitana fienana kosa ireo marary anatin'ny tranga fahasarotana miisa 7,0 izany raha toa ka 4,70 herinandro lasa izay. 1,50 kosa ireo namoiny ainy no nivalanaretina ary tsy dia nahitana fiovana firy izany tao anatin'ny 3 herinandro izay. Raha tambatra dia nahatratra 1,900 ny isan'ireo namoiny ainy no ny Covid-19 tato anatin'ny iray volana. 5,740 kosa ny isan'ireo voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina, izany hoe eo amin'ny 7,900 tranga isan'andro eo raha atao ny salanisa. Miverina tsikelikely sy amin'ny ampahany ny famatsiana herinaratra avy ao amin'ny topo famokarana herinaratra Dekaleka raha ny loharanom-baovao avy ao anivo ny Jirama. Taorian'ny andrana izay natao tamin'ny vondrona mpamokatra herinaratra faharoa dia herinaratra manana tanjaka manodidina ny 7 megawata no nentina nanampiana ny famatsiana herinaratra ny tambazotra iraisana Antananarivo. Nanomboka androany alatsinainy io andrany io, raha toa ka mahomby dia isy 7 megawata hafa indray anampiana izany raha pitso talata avy amin'ny tobo famokarana ao Dekaleka hatrany izany. Isy fienana araka izany ny fahatapahan'ny jiro tsy maintsy atao raha ny nambaran'ny ministry ny angofo sy ny ankoranafo tao amin'ny onjam-peo nasionaly. Tsy midika kosa nefa izany fa tsy hisy intsony ny fahatapahan'ny jiro ho hatrany izy. Tsy mijanona amin'ny fanampiana ara-tsakafo ihany ny fanampiana ireo traboina no ilay andro ratsy teo. Nanambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany alatsinainy fa hizarana tosika fameno mitetina iray hetsy ariary ny isan'ny tokantrano ho an'ireo izay mipetraka eny amin'ireo fokontany dibon-drano manerana ny nosy afaka herinandro vitsivitsy. Vola mitetina $40 no atokana ho amin'izany ho hatrany ny filoham-pirenena. Androany no natomboka ny fizarana ny vatsin-tsinjo ho an'ireo traboina ka etsy amin'ny kanja alarobia no nanatanterahana izany. Vary 5 kilao, voamaina 5 kilao, menaka iray litatra, trondro amin'ny boaty anankiroa, sira, CVO tambavy iray fonosana no nozaraina isaky ny tokantrano manana ilay karne-pokotany vaovao biometrika androany.